Rata mai de satana. Dia penny Clémentine Sylvia ireo manome aina ny tantara. Atilika eo Rasman, Rajo, Opy, Vola, Anja ary ny mpanoratra. Nandray feo sy nanaty tosa Hermanina Raherinarivo. Allô? Ia, izy trindro tompoko. Aty amin'ny hôpitaly mihitsy amin'izao fotoana izao. Misy marary mafy? Ka tsy afaka makany amin'izao fa tour de garde. Marary miditra tokoa be dia be ka tsy azo ilaozana. Ahoana tsara hoe? Zaho ary eto aty amin'ny hôpitaly amin'izao alina izao ihany izy fa azandrasany ely. Zay tsy misy fisaorana tompoko. Firy ary izao andro izao. Hoay, efa hisasaka ny alina ndry ary avy aiza ary zany fofotsikiara be zany, ary tsy sikara fotsiny fa rongony mihitsy aza. Avy aiza ary nefa ireo marary sy ny mpiandrany efa samy matory any amin'ny sambrany daholo ka tsy misy olona afa-tsy izaho eto. Ary misy feo kiraro mamindrany tamin'izany aiza ary izay olona eny sa matoto matahotra zany. Aoka aloha hitelefona any amin'ny polisy mihitsy aka dry ary nakaiza tampoka teko ary ny fononako teto. Ndera nga nandositra ilozako ireo marary ireo eto ary tongotra. Aiza lahy? Tsy ho lahy marina, toa misaro-tava be any ery lerony zany lozy ty. Valio any amin'ny sambra firy misy an'le marary voniditra ao maletandro iny. Tsy fantatro akory zany tompoko zany vehivavy zany. Tsy fantatra lahy moa fa tena basy tsara fanana ty amin'ny tanako ty. Valio any amin'ny sambra firy misy anazy. Fa ty male mpanao gazeta anie no antaniko anao eny ary fa ilaza ary to tena mitady andositra lahy zany tsy mahafantatra ny efrata ngay lahy. Dokotera vendrana, dokotra sazalahy fa tsy dokotera. Tsy fantatra lahy matsy ny tena zany hoe tantarako sy ny tena momba anahy. Averina kiany za le ty ny tena jiolahy raindany eto amin'ity tanàna ty ary tsy maty manota. Fantatra lahy zany iny ary lota tazony alahy. Maty amarina. Rehefa tsy hiteny raha dia mbola piko gadohany any zay. Mofy mba fantatra reo tompoko fa ninona eo ampelantanako angeny ain'ireo marary reo raha misy ny fiovany aretina tapoka na manao krizy amin'ireo za dia za mpiany raha eto. Raha tsy mety na soloina ny serum dia izao no etiko aoka re tompoko. Tsy laza zany lahy, tsy laza. Sakafo ny vavalahy fa ny basy ny tena hiteny ao am-bavalahy oka rehefa hiteny ary ahy ao amin'ny sambra fahaenina misy azy. Hiteny ihany moa le maiziny ity dia miandry efa tena ampitahoriko be sy miandry karafaty izerakoatra izao. Omeo anany laklen'io varavarana io dia taty andehanako any. Meo anty andraso rehefa alako taposika tompoko. Ity re tompoko. Ame lesy laka miandry ela be ohatran'izany. Misaotra
saingy mialatsiny ary nga dokotera matsy mialatsiny afa tsy misy olona afaka lalany tsy ambaratelo ny efrata za mihitsy iny ary miala vita aloha ny amin'iny aleo amin'izay tena hihetsiketsika fa mandeha ny fotoana sady reo koa fa efa miorakoraka amin'ny vorovorony eo ambavahady sy reo olona mpiandry marary rehetra tsy ahita maso azany nareo aleo tonga dia ho voana ny vavahady mba hafahako mivoaka sy mijery an'ireo za kosa amin'izay dia tonga dia hamonjy ny chambre 6 zay ny tena mety oay mivoa azy ange izany vavahady izany nefa tsisy namoa ary ndao malaky loha hamonjy an'ilay feom-basy olona nikika teo andao ary oay tena mazory marina mazory nisy nitivitra teo loza ndao malaky hiantso polisy ary tsisy fonina tsony any efa nalaiky daholy iza nefa no ahitana eo zay tokoa ary fa misy miantso allo sahirany eo foana nareo efa ty amiko daholo ny foana manam-pahefana rehetra aleveno ny razana dia aza manandran-doza tsy misy ho sambotsamboronareo fotsiny amin'izany eto zay ay zara zay chambre 6 ndrazo ato ambadika ato angambany avy dia tofiriko amin'ity basy ty fotsiny rangasy zy hitako fa sao dia votsitra io indray izay vao tena loza mantsy raha zay koa mivotsitra sady toa mikatopotsiny izany varavarana izany aleo ary tonga dia ho avy dia voahaiko ty ary toa matory maty daholo ary izy mianakavy reto izany sa zany tokoa ny atao hoe marary soa ihany fa tena misaron-damba be misaron-doatra indreny hoe volany tazo ry aleo tifirina tsirairay daholo tsy hanananantra tsony reto marina fa tena miakatra ty daholo nyray reto mpiandry varavarana rehetra jere zato avendranany lisany ve ady amin'ny rivotra amely rivotra zany lisany tsy ahitana zany lisany ho andray reto izy diso vendrana loatra tena puro sady mety isy-kondrana daholo ny akamaroa fa jere tsy mahitana akory tena lejiolaran-dandre izay nanafika teto izay fanafiany mihitsy mantsy manjavina toy izao tsy napoizina toy izany tokoa mantsy ny nandreseny ka na voan'ny sandriko toy izao saingy tsy matony toy ireo namany fa izay mahalala ny tsy ambara-telo ndrehetra mantsy dia tsy maintsy matiny soa ihany fa afa-nandositra ihany ary iza reny tifiriny tao amin'ny chambre 9 nefa fantatra fa zany ny tadiaviny zay vao azoko izany hoe samy miala daholo ny bilao tamin'ny varavaran'ny chambre 6 misy azy sy ny chambre 9 ka nivadika ho 9 ny 6 ary ho 6 ihany koa ny 9 misaotra anao Andriamanitra tsy maintsy fongorana nefa ny ratsy na ny fomba manahoana na ny fomba manahoana eny fa na dia anaovako sorona anaiko aza ny komisera varitra manoloananao raha matokely miala tsiny fa noho ny zavanyseho teto izay nisehon'ireny von'olona mahatsiraviny ireny dia tsy maintsy manao fanadadiana amin'izay rehetra tamin'ny hopitaly izay ianao raha teo koa moa nisy olona tsy hita maso ny tifotra no antony jabonao tena ato miarabanao ary manaja anao andry mato commissaire vatra moa izany hoe ny inspecteur Fatima avy any amin'ny faritany no miasa saingy ny rahana anao anty mission ty eto ary manara-masan'io tsy lahy indrindra no nahatongavako eto
kanjo moa dia zao saiky niatra tamin'ny fahafatesana izao e. Oay, tena faly be inspektera Fatima mandray izany. Ka faly mandray anao zay eto. Tompoko. Efa ela no nanao ny asa ratsiny tokoa io jiolahy io. Tsy tamasy moa ka tahoana no hiady aminy. Ary tena lasibatra daholo na telefona, na fitaovam-piadiana, na banky sy ny sisa. Fa sao mba misy azonao anampiananay ary? Misy koa saingy indrindrina asa ho manatsofina ka miangavy ianao ry mba hiala eto aloha isika ary any amin'ny postry ny polisy no hiresaka sady tsy te hipetraka eto tsony ahy e fa noho ny amiko daholo mantsy mahavoako tapandreto mararomaro be reto ka namoizany sasany ainy toy izao. Inspektera, tsy mbola sitrana ange ny sandry tananao e. Sao dia ho tia tena fotsiny eto raha hitondranao mandeha. Tiako loatra ny tandrasako andriamato komisaira ka tsy maintsy arovako. Eny fa na dia hiatra aminay ko aza. Tera ny herim-ponao inspektera. Hay ve mangina be takizao ty ivelany ety e? Matahotra ny olona ka le razana telo efa tao amin'ny tranopaty anie no nitofirin'ilay jiolahy. Fa aiza moa ny tranopaty raha tsy mateza? Ao amin'ny chambre-ny ao. Ao aloha no nametrahany azy fa mbola taterina any amin'ny morgue. Ay ve! Fa ahoana? Andao aloha fa ho tantaraiko ihany ny antsipriany rehefa tonga any e. Inspektera! Tena anisan'ny tifitra indray izy. Ave zary. Aleo aloha bataina malaky dia entana miditra ao anaty fiara. Ary aleo velomina malaky ny fiara sao isy ahita aloha zay eto ihany. Fatima! Fatima! No, lalova mibala fotsiny izy fa tsy naninona ka. Mbola ho azoko ialary jiolahy. Misy farany eletsy ny fanaovan-dratsy e. Milamina sy manjaka tokana amin'izay alahy zany rehefa rata. Efa maty daholo zay olona nanelingelina amin'ny fiainany lahy. Raha iny inspektera vavy iny koa ve moa velona teo tsy efa maty sy tapa-tentako ela. Tena marina raha tsy tapaka teo ny tentako. Enjana ihany aloha zay. Aleo amin'izay aloha andeha hijery sakafo kely zay tena mba milay indrindra. Dia hamonjy restaurant kely ihany koa mba hiala sasatra sady mba hivary lavo kely amin'ny jusy tokatoka kely ihany fa zay zao mety amin'izao. Inona ary re zao mety masaka tonga dia vonona sy afaka raisina ato e. Aleo avy dia ireo efa vonona eo ambony latabatra ireo zany no tonga dia ahorony e. Tena zay mety ka. Avy eo tonga dia manara-po amin'ny zava-pisotro. Kisy ohatr'izany indray ve? Metsika amin'izay za manampiko izao. Fa daholo ity le sakafo teo. Vilia nge sisa mipetraka eto e. Jereo koa reto zava-pisotro reto fa mihana sahala efa misy misotro. Nefa tsisy olona afa-tsika solange eto e. Aleo avy hatrany le ity dia ampandremy polisy. Jereo fa mandeha nge ny tavoahangy e. Miakatra io fa lany. Voko tsara letsy elahy rehefa rata. Misaotra an'izay tsy ny sasarany e. Ary aleo amin'izay tondra an'izay fiara tojana ao tokotany ao Ty eo misy mitonantonana. Andriamato komisaira. Fa hoaiza zany tiantsika izany e? Ay, efa mahatsiaro teny ianao. Saika hitondrana any amin'ny docteur privé za fa voatifitra ange ianao teo e. Kanjo moa tsy naninona. Tsy naninona ka. Tsy voambaly fa voakasika fotsiny. Ary fiaran'iza koa ary ty rafarafa be sahala amin'ny hoe manenjika tsy tena mandeha mafy be mihitsy. Omeo lalana any izy andeha any fa tena mandreraka koa ty ataony ka. Sady jereo fa ty mety misongona ange izy. Eno manaraka fotsiny aorianao. Ary fiara mandeha ho azy tsy misy chauffeur zany mitandrema fa tena le jiolahy tsy hita maso indray ty. Andaontsika andeha malaky e. Tena mitifitra izy zany
aleo sika raha afaka mitifitra ianao fa aleo za andeha mafy be mihitsy. Alefa ary io fa vompneu fotsy boaka pneu Ary tena mbola velona ihany kalakary vavy ity a. Fa ahoana koa ary zany e. Fa tsy izy ve le efa maty tany e. Tsy maintsy ataoko izay ahafaty an'iny androany ihany. Aiza indray ary zany zao ny ahitako fiara anenjehako an'ireny. Jereo fa lasa ihany ry zareo. Fantatra fa tsy maintsy any amin'ny bureau polisy reny ny vantana. Tena vaky daholo marina ny pneoko. Mba mailo ihany inspektera. So manko dia efa misy fiara fangalarany iray eo. Jereo izay tsisy mpamily avy hatrany dia tofiry ny pneuany. Voaray andry madou commissaire. Tonga soa ihany sika inspektera Fatima. Mandrosoa tao amin'ny buraoko ianao dia mahasoa toerana. Tompoko sotra betsaka. Niara tonga ihany marina. Efa ato daholo ry zareo a. Aleo malaky androso fa sao dia tena ho voatantaran'iny vehivavy tsy vaniny amin'ny polisy eo ny momba na rehetrarehetra sy ny tsy ambarateloko. Aiza moa no misy an'le birao andrakomsa iny. Ato angamba ka. Tsisy be de lesy fa avy dia mandroso ry efrata. Miala tsiny kely aloha andry madou commissaire mba nakatona varavarana kely vetivety fa angamba tsofin-drivotra teo izy ity fa tena fony tanatana be mihitsy. Ia. Eto amin'izay ary ny fanazavanao inspekteur Fatima. Hono andry madou commissaire. Ia, minanao inspekteur. Ianao nga somary nikasika alcool teo. Za koa ny mandreza ny fofony izany fa no veriky hoe sao dia fofom-panafody na tsindronao tany amin'ny hopitaly. Tsay. Ay, marina moa za ka nisotro toka tary amin'le restaurant sakafoanako tary. Mba mailo ihany sika andry madou commissaire. Sao dia mba efa tafiditra miaraka amintsika teny koa le jolahy tsy hita maso iny. Mety ho izy ary mamofona alcool le lehilahy. Ary toy izany mihitsy ny fomba fanafiany. Fa matotoa ve izy io sa olombelona ihany? Inona no zavatra ampiasainy mba hanjavonany toy izao inspekteur? Olombelona toantsika ihany izy io saingy jolahy ty anakarena sy ty hanjakazaka amin'izay tiany atao dia mampiasa fanafody sarotra alaina. Ay, zara no nametrahany an'le horonam-piasy sary ny tantara mombana iny. Raha voavoakany eo kosa iny aloha dia tonga dia efa any amiko e. Ao aloha andrasaka ety ihany. Fa hono hoa inspekteur? Tompoko. Sarotra alaina ahoana moa izany filazanao azy izany? Tsy afaka hitantara betsaka andry madou commissaire satria fantatro fa miaraka amintsika tokoa le jolahy. Fantatra amin'izany fofotoaka be izany mihitsy mantsy fa zao ihany no azoko ambary. Minanao polisy mpitsongo-dia izany no asako. Ia. Ary tsy niseho taminy amin'ny maha polisy anahy izany za teo anatrehany fa amin'ny maha mpanao gazety anahy. Ary mba azoko momba azy kaikay kokoa dia mody niaraka taminy mihitsy izany hoe mifankaty. Tsy fantany mantsy fa efa azoko daholo na ny feony izay nanazava tamiko miaraka amin'ny sariny ihany koa. Ia. Ary naminony andreo jolahy namany. Vehivavy tsy vanina. Taranakeva. Mpamadika. Mba azonao mena ve horonan-peo sy sary io inspekteur? Reto andry madou commissaire. Fa inona ity e? To manidina. Sahala amin'ny hoe misy mandray izany le izy. Tena ndraisiny le jolahy. Tsy avy hatrany andry madou commissaire. Voazy ny varavarana. Lasany izany le horonan-tsary teoko. Andre kaikio. Dia inona izany no ataontsika andry madou commissaire? Hitanao ve misy azy? Hitako misy azy. Hitako aloha misy ny trano saingy sarotra ny isamborana azy satria voalohany aloha dia tsy hita maso izy ka hiady amin'ny rivotra ve isika e. Raha ohatra hoe mandeha amin'ny herin'ny tena tsy vita mihitsy izany. Faharoa any anaty lava-bato be sady maizina be zo ny miditra ao aminy. Fahatelo mbola maro ireo jolahy izay miambina azy ihany koa amin'izao fotoana izao. Izao inspekteur. Tompoko.
tsika tsy miady rery a fa manana n'ilay ray mahery mitarika ao ambony ao. Masona mihitsy. Manaraka izany ny fiofanana efa vitantsika pôlisy sy ireo mpitandro filaminana hafa dia mihoatra lavitra noho ny anjolahy Masona ka mihitsy. tsy atahorantsika izay azona soy. Omeo tsara fotsiny ny plan. Fahatelo hampandreo ireo namana isika zao dia zao ihany ka manamboninaitra maro mirongo fiadina isika no makany. Ka aleo ary tompoka avy dia ampitao amin'ny namana rehetra ny hafatra dia avy dia andetsika efa tsy andry ela ka. Ao ary. Allô? Mandray anay ve ianareo amin'ny kilo santé? Raha mandray anay ianareo dia efa akaiky ho tafiditra amin'ilay toerana isika. Ka janony ety lavitra ety ny fiara ary tsy mbola misy mahazo mitifitra avy hatrany raha tsy mahazo baiko. Voaray? Ok. Tsy ilay lavapato andry mety commissaire. Inona no amin'itony vato be itony? Tsy biby? Malalaka be aloha ny ao anatiny. Sady feno entana sarobidy isan-karazany. Hatramina fanjam-bolamena sy mercure. Ao ihany koa bois de rose sy ny sisa. Tena jola rain-dahy mihitsy a. Moramora aloha. Asa miteny trony. Misy mpiambina ray etsy aloha etsy. Avelao anaovako azy. Ary aleo anontaniana. Efa avy ny lehibe nareo? Izany le ty tsisy an'izany aty fa mampiaraka ny ataoko aty a. Zay varotany lasaka be loha fa lazao marina. Basy angety aiza ny sipany lahy teo? Fa atao laina koa sipako e. Ataoko mafimafy le ty raha mbola tsy hain'ny lahy. Aiza ho any lehibe andrisany? Ao ny davapato ao izy sefa. Manao inona izy zao? Milalao ordi. Misaotra ngiahy e. Tsy hamono ny rangahy fa eny rangahy. Saingy misy ny sazony mpanao ratsy. Eo aloha izy ry zalahy fatora avy hatrany. Oy! Tena nisy nitifitra izy. Inao mihitsy any kendrendrerina mandrery andry mety commissaire. Saingy soa ihany fa nisy asy mbola teo anoloanao. Mailo amin'izay ary. Aleo anymesy ny alany zalahy. Way! Tena misy namantsika vao tifitra io commissaire. Ary tena ary fomba be ny fitaovan'ny zalahy. Tena ary fomba be mihitsy. Fitaovana ihany anketony. Ary verina aminay izy anio. Sany ary ny grenade fa aza mitangorony eo. Way! Tena mafy be kosa aloha ny namantsika. Efa tsara ofandreo e. Ary za nga tsy mba mahavoa. Nareo nge zany tiako ambary zany andray mato commissaire. Ve ianao koa ny manjy. Oka aloha mbola misy tela miafina indray ao ambadika ao. Mailomailo ary mailomailo. Aleo sika izara roa avy hatrany. Ya. Way! Tena lany ny balako. Tsy misy andaiko raisy-potsiny izany eto e. Andrasy mody anao poritra dia voaka kely etsy aloha. Io fa manatona. Tena mametraka basy a. Way zary le makovisy tia. Eny tatazo. Zay. Nahazo basy indray aloha za. Ray koa sisa e. Aizany nalehany. Way! Tena tratra marina. Anio vao tena ho faty. Tompo, raisony aminao fanahako. Amen. Ary to nisy nitifitra. Avitra indray a tompo. Mila mifanahinao indray a. Saotra anao andray mato commissaire. Saotra betsaka raha tsy teo ianao dia efa maty a. Andray matoa efrata ihany tery maty mizely Fatima. Za le nitifitra anao teo. Za ihany koa le nitifitra le jola faran'izay seka mono anareo teo. Satria vendrana, domo. Aleo tonga dia tsara ho azy maty. Efrata. Miomana ianao fa anio mifetra farany izay anjakazankanao amin'ity tany ity. Ka ampitsarika ny asan'ny jolahy eto amin'ity fireneny ity. Efato ny azantsika inspektera Fatima. Efato letsy a. Saingy tsy tsisy mahazo anazy zany raha mbola eto ambonin'ny tany. Ny fiaramanidina mpiady reny aza lesy ny ala maina fotsiny raha ohatra ka nandatsaka bomba tamin'ity lavabato misy anatiko. Faingana fa zay laha ohatra ny kankana kely io. Sady tsy elahany eny no anatonako aty fa Fatima e.
Ay, ka anaiky tolo-batana ve lasa ololevona miaraka amin'ity lavabato sy arenany lahy ty? Zay aloha dia tsisy a. Hita amin'ny masonareo tsara zao a. Zao le ty nefa raha taminy a. Jereo tsara. Zao ny bokositeako. Avy ato amin'ny rirana ohatr' zao. Avy ato aloha kosa ohatran'izao. Tsy talamba ohatran'ny osatsara mihitsy. Za le ty ny tena mbola roa eto amin'ny tanàna. Tsy mbola teraka ihany koa izay olona andresy anahy. Ino zalahy? Lasa nitsoaka. Ty fitravatrany izay mahita. Ino? Ino fa ritra ao ambany eo? Malaky nareo, hodidiana amin'izao. Malaky! Tsisy lalana ivoantsony eo, fa samy mitifitra. Atsentakisy efa zahita. Ilandray aloha dia ataoko sala mitotokena. Ya! Zany ary. Lany mihitsy mibalako vao afa-po ary andao jerena amin'izay izay nanjoa azy eo. Tsy tejery salama matahotra indray Ndao. Za koa nge tsy mahatanto mijery olona potika be tahaka izany. Midiry nareo dia jereo ka. Ao ary jerena efa matahotra ianao e. Inona no eo? Saka be no ao. Jereo ny masony mangirana be. Firandrangana sakasa. Izy ihany ange modomba niova sakio e. Ka lany ange ny balako inspekteur e. Ary rehefa lany mibala lady aleoko sarzena bala hatramin'ny karandoha laly tea. Mba misy ho ataon'ny lavon-dalana miakatra any amin'ny mandrakizay ihany. Okisy! Asa ty firina isa za ty firina. Fatima! Commissaire. Veloma. Mahiresa. Ary tena le sipandray ny voatifitra. Tena izy indray io mitsipatsipaka maty io. Eto mody le ty lo mifaty Fatima dia ny atsika se lahy mbola mitoy ihany a. So dia veriny lafa ho vitavita mora foana ary zao tsy miala teto any io. Na elahy tolo-batana anefa ny ratsy vitany lany amponja, na elahy miara-potika amin'reto aremben'ny lahy reto. Esy ao hoe le ty impiry tany amponja le ty ny aty fa tsisy miala maina amin'izany a. Efa vita vaksiny koa ny aty ary nandrindrimby aza tsy mahatazona. Azo lahy zany. Raha tena mafy be le tsy elahy. Seho vatana dia andao sikaro lahy fanandrina kely. Sao everiny lafa matahotra ny lahy daholo ary ny olombelona. Zao le ty ny tena atao anatiko ka ahoana? Sa lasa ahoana? Inona koa ary ty? Fampiororona? Tsy matahotra an'io letsy Za koa manana piady mahery lavitra noho elahy Oka aloha ivoaka tato amin'ity tenako ty tsy afa-mentsika intsony izy. Commissaire? Aza mikasika an'io fa avy dia mirehetra nge ianao andao sika hiala teto. Inona ary ty tsy meno aty indray commissaire? Zany le ty tatazo mivaratra. Saika voa marina. So fa tsy miady rery fa ny tana maherin'ny tompo momba. Andremato commissaire, tandrema ianao vao faty ato ange ianao andao sika aloha ivoaka tato fa mbola maro ange ny tsy ambaratelony tsy voalazako anao Tsoriko amin'ny lahy nefa fa tsy maintsy matiko elahy. Ny tanànako mipitehan'ny lahy, ny olona manampy amin'ny vonoan'ny lahy koa. Commissaire, tsy mato aza. Hitanao ve io vata mainty be io? Ataovy izay mitehana an'io fa ao daholo ny tsy ambaratelony efirata. Ary tena ndrifatra nitsoka daholo ny tafika. Mangiry firy izy zany. Miendaka ny hoditro. Ary ny fatin'ny Fatima aza ty potika sady. Jereo ty maso mifamivoaka. Ny kibo mibotsina be sala amin'ny poka. Andray, tena tsy afa-mikasika an'ilay vatany mainty mihitsy ny tanako. Fa maninona andraso alaiko fa io koa ilay oronam-peo sary. Fa ahoana tsy misy voakasika daholo izay tiako raisiny. Aleo sina fialana. Eto koa efa tsy fakahitana ntsony amin'ny zavona koa. Hoentiko malaky mifatin'ny Fatima ity.
ny dala koa nanjavona indray. Lasa ihany koa ry komisera. Saingy melohan'ny alako tato dia tsy maintsy matiko ty efraty ty. Asa manjafina re frata fa hitako foana nge ianao e. Ary za mihitsy no anampitiana ianao. Ino tatazo? Hatray, tsy mety voakasika indray. Fa ahoana ary e? Ndeha ody aka saina e. Way, ay ve nikatona daholo ny lava-bato e. Dia ho faty ato zany za. Nefa le vata mainty be tsy mety voakasika akory. Aleo hoe akindrindrina aloha iandron-drarina eto e. Za koa zany eto ohatra ny tsy hitany efrata akory e. Sady tsy mety hoeniny mihitsy ny feoko. Odry, tsy afaka ny akindrindrina akory za fa afy dia tafavoaka ty ivelany. Raha azoko tsara dia tsy olombelona ntsony aho zany fa fanahy. Satria efa maty. Hitako daholo zao ny ety ivelany. Rehefa lasa ry komisera sy ny namany. Ny fatiko zany iny lanjana iny e. Allô? Ya, komisera Vatra no mandrainao tompoko. Ya, fa izy moa no azafady e? Ay, faly mahafantatra anao komisera Randry. Marina tokoa ny voalazanao Andry mato komisera fa any inspecteur Fatimy ty telefônina antsonao ty saingy ndrisy e. Voatifitro le jolay izy. Fa ny telony zao vao tena maty. Ka mbola sarotra be Andry mato komisera ny hahafatesana azy satria ary fomba be izy. Sady vetivety hita maso, vetivety manjavona. Maherezy e. Maiza mionona tompoko. Ya, velomary. Miandra ny fahatongavana reo ty zany ny fandevenana. Nde voaka kely any amin'ny ville indray aloha ka mba hakakarivotra sady hijery gazety hahalalana izay vaovao miseho eto amin'ny firenena ka. Tena tsy mahita gazety mihitsy afa ahoana e. Na ny mpandeha raha zara raha misy. Fivarotana mitsatona avokoa. Tranon'olona midy. Zany ve ny hena eny an-tsena tsy ho maimbo? Fantatro indray zao fa mbola asan'iny jolay iny. Misy farany letsiny raha tsy atao. Elahy indray aza sahirana mitady anahy zany fa tsy ahita anahy mihitsy e. Azo lahy zany. Ay indray ary izany. Se ole ty raha mafy be lahy. Tao lasa be dehibe. Iza no tofiriko amin'reto marina? Komisera, tsy misy fomba ahafahanao mandresy azy afa-tsy mifamitehanao le vata mainty ihany. Tofiry daholo le tia. Izay hita la rehetrarehetra tonga dia ataovy mihina fatiny raha fantatra lahy hoe za. Fa any ny poletala. Oy! Tena niova za daholo indray ty. Tsy tifitra ka. Merci Razoka. Za koa ane mbola tsy tifitra lahy fa mbola betsaka ny kilalao tiako iarahana amin'lahy e. Komisera, dana aloha verina any amin'ilay lava-bato ianao sa ndrebireby azy ety ihany. Fa tsarovy le ty fa ireto tanakiro reto ihany ny anapitra ny lahy. Zay fa veloma. Amin'ny fomba hoana le tia. Fa tia matokony hanampy alisany aza nefa maty. Ka iza indray ary izy lahy ny tokony hafantatra ny tsy ambarateloko. Sady tokony hafaty anahy ihany koa. Nofo le ty zany a. Mareny be koa ty komisera ty ka. Inona reny ataoko e? Tsy maintsy arahako hatrany amin'izay alehany teo jilahy ty. Ary isan-kanako izay ratsy ataony e. Nefa fomba ahoana nefa e? Za aza tsy afaka mifampikasika amin'ny zavatra ninina akory. Toy ny aloka foana izay rehetra raisiko. Tsy hita maso,
tsy rehefa eo ihany koa e satria fa matsy novoko sy ny foko ny levina fa za kosa mbola velona. Vita indray aloha izay mifangala-pery amin'ny dakonsy. Mila manondrana an'ireto hetsika reto indray makany ivelany izany amin'izao a. Izay indray ny asa lahy efrata manomboka eto. Efa tena kompleta teraka indray reto aloha ny safira, ny mercure, ny taolapato 10 tonnes miaraka amin'ity boîte de rose 3 container reto ihany koa. Amin'ny samby ihany mety amin'ny ranana andreo fa ankoatr'izay dia avy amin'ilay ratsy a. Tsisy mahita an'ireo koa e. Zay tiako ihany tsy maintsy tanteraka eto ambonin'ity tany ity. Mahafinaritra ny fiainana e. Tena hitako izao ny ataon'ilay tsy matahototo ity. Saingy tsy misy fomba ahafahako manakana an'izay ratsy ataony. Afa-tsy ho famitehana ilay vatapaty mainty ihany. Ilay totodo any amin'ilay komisera indray aloha laza amin'ny vaovao misy. Nefa ay moa sady tsy mety ho hita maso akory sady tsy mety rehefa eo. Dia inona izany ny ataoko e? Sa avy dia hiakatra any an-danitra amin'izay aho ka ilaza fa vita ny adiko taty an-tany. Tsy ho any amin'ny komisera aloha e. Inona sady indray ary reto dossier be dia be reto e. Ary tena maro io izany a. Raha iandro fotsiny ihany tsy eto dia izao ny raha miandry. Von'olona, halatra, jiolahy tsy hita maso e. Ity indray fokotany maditra kely izay tena tafiony jiolahy iray ary tsy nahetsika toy ny sary vongana daholo. Lasibatra amin'ny vola 20 tapitrisa sy ny firavaka sarobidy isan-karazany. Inona daholo re izany ry tompo? Ny fianakavian'ny tompoko fahafatimy ity tsy mbola misy tonga. Ny razana nefa efa mihasimba. Ny asa koa ato be dia be. Tsy maintsy mbola le firata iny ihany izao no ambadika izao a. Andriamato komisera, mangavanao sa mpamferena any amin'ilay lavabato ny efrata ianao dia piteo ilay vatapaty mainty be fa io ihany ange ny lakile ahafahana amin'izao rehetra izao e. Andriamato komisera. Andriamato komisera, ianao asa! Inona re no ataoko e? Tena hafa mihitsy ty raha indray mandeha tika. Tsy mba ady amin'ny jiolahy intsony fa ady amin'ny maizina. Tokony hiara-iasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra izany izay mpitandro filaminana. Nefa nahoana moa? Tsy iray ihany ve ny fanahy noraisin'izy ireny sy ny ao anatiko? Ny finoana no entiko mandresy azy e. Nefa ny finoana ihany koa ne tsy hoentina amin'ny fahasahiana fotsiny e, fa ilaina ihany koa amin'ny fahalalana. Fa hoy soratra masina hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Komisera, piteo amin'ny anaran'i Kristy re ilay vata mainty be. Nefa oka aloha tonga ireo fianakavian'ny tompoko vavy dia manaingaka. Inona re no ataoko e? Tsy mandrea mihitsy komisera. Sa hiditra ao amin'ny vatako aho dia hitsangana. Nefa ny fanahy ratsy ihany ange no afaka miditra any amin'ny vatany taloha e. Indrindra fa ny vatan'olona efa maty. Tsy ho tafiditra ao mihitsy aho. Zanga fa nandeha voly. Fomba hafa andeha ataoko. Ary tia sahady indray koa ilay firata. Fanahy ratsy tokoa ny miasa aminy. Toa miditra tokoa izy e. Tsy hita ny komisera akory. Fa inona no ataonao aty? Sao verinao fa tsy hitako ary ianao io e? Valaka sady ve nidon'ity varavarana ity? Votsofin'ny rivotra dia mivoa azy. Komisera, ampirimo ireo dossier ireo. Zay ary. Avy aloha reny a! Avy aloha reny Efrata! Tena tsy afaka mifampikasoka mihitsy izay. Efrata, avy aloha reny!
Tsy voankazo. Ary toa tsofin'ny-drivotra koa ve reto dosie nefa toa milamina ary mivalona ho azy izany ary toa manatona ny varavarana. Tena le jolaty aleo tovelona fetrany. Maty biby lava be no atapositry fa tsy basy. Tsy paso eny aminy. Raha ty marina nanjavona daolondreo rehefa ampiakarana natao amin'ny vahoaka. Ampio Andriamanitra. Fiaran'ny komisery Randrio mijanona io. Tonga nampy avery zareo nefa sady tsy mba niantso akory. Toa fiaran'ny tata sy neny koa ty avy aoriana miaraka amin'reto raita-po amiko. Ary toa mbola misy fiara be ihany koa ty tamin'ity fa maninona toa ny fianakaviako iray manontolo mihitsy ny reto izy. Tsy fantany ve fa tsy maty tranolay nahafahako nandalo vetivety teto tany ihany inge io simba io sa tsy maty. Reto zany ny famian'ny Fatima sady miaraka amin'ny Andriamatoa komisera indray izy zato indray nareo androany. Fa io sahady indray refrata dia tsy hitandry zareo hoe io manao anataholinareo tompoko tratry ny tana tonga soa raha miteny mivady dia mamaly izy. Arinona koa tia mampitomany anareo aza mitomany fa maninona fifaliana nge zao fifankahitana zao dada neny tsy maty zany fa iza miteny anareo fa maty fa tsy hitanareo hoe ty za ty mangina sala miteny amin'ny vato marina neny ao ary fa fifaiko ndramasinao tsy mety voankazoko akory na dia lepisora andeha ho alaiko azy fa nahoany Avelao tafiditra daholo zareo zay vao miditra amin'izay la refrata. Ndre mifaniditra daholo zareo ry komisera ny taritalana tata sy neny izay vatora tomany no nanaraka azy miaraka amin'ireo raita-po amiko sy ny fianakaviana. Ingo fa mba niditra efrata ary aloha sa hiditra koa fa hoany tsy mety tafiditra za amitako olona indray zao io efrata io so ihany fa mivoa daholo ny farafarana rehetra ka hitako tsara mba amin'ny tenako efa maty ao amin'ilay tenako efa maty fe niondriandry sareo ito manina. Nareo indray aloha androany dia atao kilalao ary tsy misy mijanona eo fa mody daholy. Aleo ampiasana indray aloha maty mba mitana velona. Mafy tokoa zao famoizan-janaka izao. Le zanaka ianterana indray no indro lavo natao lanja raha maty nefa izy indray no nalevina kanefa maiza mionona fa izao no anjara sy lahatra. Sy irery no mitondra izao fa eto miankandrefa mbaravarana rehetra mananaina ka mety maty ary manatompoka misy baka. Lala tokana tsy maintsy diavina ny fahafatesana fa anjara mananaina rehetra zany ary tsy misy ifidianana. Ny fasana no miandro mahazo fa isika olombelona miandro ny tsy fidiny. Tombon-dalana ho an'ny lasa fa ny lalak'iraisana ihany. Izy tsy verina intsony fa isika no akany aminy ka maiza mionona tompoko. Aoka isika mono sainaka fa efa nilaozany. Ary aleo ararotina amin'izao tsy misy mikasika izao tsony ny razana satria efa tsy eo anatin'ny tsony koa ny fanahy masina izay fanomena azy dia mora amin'ny efrata amin'izay ny idirany ato. Maty ry aho tena niditra ao amin'ilay tenako indray fa maty indray izy. Eto ny mahavoafitaka ny reto an'io tsy tena maty ny olona fa
Mbola afaka manangatra ihany. Tsy voaka tonga io. Tena velona ve sa manangatra Fatima? Hoadray reto fianakaviany to mamoaka feo isan-karazany. Tata! Matiala mody! Eto verina daholo ray olona reo! Asa mandeha ty tsoro raha tsy teo kenitaiko ty daholo! Andray kosy, tsy raro izao. Hainy napetsika amin'ny vatako efa maty. Saingy tsy hainy nangalatra amin'ny feoko. Za ve dia ketrona be toy izany. Ary nahoana ny feon'ny dadany lasa feo tahaka ny alika mitomany valala tahaka izany. Nerya! Asa mitomany ahy ianareo fa mitomany iny tena nareo! Ary ento mody any daholo ray olona reo fa sao ty anagarako isaky ny aleo Ary renao kosa ndre matoko misera! Atsara ny fikasana ho hitady sy ampitsahatra ny asa taony Efrata! Sy apotika azy akory ianao fa drao manaraka hatraminy ainao! Fa na ny tompo miasa tamiko e. Atray! Raha maty sy nitsangana tao am-pasana izy dia hofoanako ny asa ataoko sy ny fanenjehana amin'ny meloka. Fa raha efa nitsangana kosa ny tompo nandresy ny fahafatesana dia tsy maintsy mandresy miaraka aminy aho. Ary ny feo an'le ty ihany no toa tsy niova. Atsika ireo lahy zany ny ady farany. Miara-maty amiko ny iriko aminao konsera. Ka iny ary misy voandalana hoentinao mody. Tena maty komisera. Dia Jesosy izany nantenaka hisambotra an'io tsy lahy io e. Jereva tena tsy tompony tena nitsondry reto fianakaviako fa lasa mivoaka nandeha namonjy ny fiarany avy. Sala ny feona koa manatody lava ohatrindre mamango ferma reny ny tena. Ao ny alika mitomany valala. Ary iny koa le vatan-tenako fa nitsangana dia hivoaka nefa tsy za akory ny ao anatiny. Le Efrata be hiditra ao koa andro any. Hoe! Tena voakasiko le vatan-tenako ary tena tafiditra. Otray! Ary to ny saraka lasa ny zara roa. Nenjery ery ilay vatako ary tsy ao anatiny ahy izany tafiditra fa tao anatin'ny Efrata. Tena tsy afaka manjavona tsony izany ty. Za indray no mibaiko azy hatreto satria mifanahiko no ao anatiny. Ary tao nitsangany komisera fa nga tsy maty izy teo. Ary tena tsy misy naratra na dia kely akory aza. Ary iny ny sorony iny e. Ay, nametaka antibaly izy teo. Zany tokoa ny tena mahay komisera azy a. Mahay lohatrany. Ary iny ny tia avoakany. To menoty. Atolora mora foana ny tanana ary Efrata. Ary aza mieritreritra ny ampiasa eritseritra sony a. Raha tsy teo faranako eto ny amin'ny lahy. Andriamato komisera. Tsy lehilahy akory tia manoloana anao tsy fa ny inspekteur Fatime. Efa ela ngesany ny resaka sy niaraka ny taminao teny foana e. Saingy tsy hitanao maso na renao feo ihany koa satria fanahy. Ankehitriny dia afaka nitsofoka tao anatin'ity vatatena ity jiolahy ity dia vatatena ny Efrata izany mba mitako ny misionako. Mbola mitaka andra zany lahy. Mahela avitra ny lahy letsy ny aty ka tsy ho azony laofitany intsony. Mialohan'ny anasavako bebe kokoa aminao Andriamato komisera dia andalo isika hanenjika andreo fianakaviako mba hitondra n'ity vatatenako izany hoe ity razan'ity fa sao dia lasa ihany zareo. Malaky re tompoko. Efrata be izao. Raha tsy zay fa ako amidiny lahy amin'izay ariary be. Ndao ariko. Misaotra amin'ny fanekenao amin'ny fianakaviako hatramin'izao Andriamato komisera. Ay, ve zany ny fandehan'ity raharaha ity e. Midera ny herim-pona nananao ary Fatima. Eny fa na dia sarotra ho an'ny tsy mino ihany aza ny hino izany. Dia anontany tena foana hoe tena misy ve zany. Sarotra tokoa ny hino nefa tsy mahita.
mahita azoka mino ny fanahy tokoa ny mahaolona marina voalazanao andre matoko amin'ny sera sangy mandeha ny ora sy fotoana manapetra ny zavatra rehetra mitsangana zato izy dia isika monjy ale lava-pato hono ahy fanahy roa samihafa zany no anatin'ny vatany Efrata io zao ka ny sitrapony izy are no arahany ny anao sany azy ny fanahy ratsy any andre matoko amin'ny sera efa fanahy resy ary matahotra izy raha ny fanahin'ilay nandresy ny fahafatesana no miaty aminy andao hoe ina ary no atahoranao andao ary fa aiza le lava-bato e motsy teto amin'ity toerany ity nefa nahoana sika no tsy mahita nininy aty fa taningazana fa ahoana ny tena tsy ambarateriny za koa zany mahagaga andre matoko amin'ny sera tsy misy azontsika atao tsony e ndao hivavaka tsy laina mivavaka aza mivavaka nareo fa matahotra ary ao fa tena ho asehako le lava-bato e tsy manina fa asehako hatramin'ny lava-piringana koa raha tianareo e tena hery maizina tokoa ty komisera fa naninona za teo ohatra ny nisy feo hafa mivoaka tao anatiko e ary to tonga eto amin'le lava-bato indray isika tsy naninona anao koa fa tsy mifeonao no nyteny teo fa mifeon'ny Efrata ay natahotra izy raha saika hivavaka isika ka napotra ny ho azy le lava-bato ay dia ndao ary fa ny basinao dia andao mandrosoa e ary maizina izy zany tena zo fiherenjolahy marina aiza ho aiza amin'izao ary no misy an'ilay vatamaity tsy misy lampy ve any aminao komisera misy tokoa tompoko fa tsy mety mirehatra ao ary tantanako fotsiny anao dia manaraha e indray zany izy aty afa nanontany ve zany sa ny any ny adala andao rehefa zaberesakio hitanao ty le vatamainty ohatra misy azavana be mihitsy le izy oay hitanao tsy vatapaty ve zao zany hoe ao daholony ny secreny e karazan-javatra maro be mihitsy no inona ary ao karandohan'olona fito izay nataony sorona teto misy boky mainty izay koa nanaova mifanakena tamin'ny satana ao ary misy karazam-bibilava maro be tena mahatsiravina raha n'olona ny sakafon'izy ireo zany misy voamaso maro be misy ahenina ambinipolo senjato ao ary misy anankiroa izay farangeza nefa nihetsiketsika sady ratsy be mahatsiravina tsy azo kasihana leo fivady io fa avy dia mirefotra miaraka amin'izay mivaratra dia hitanao ty boky maintsy ity zany rehefa misy fanakena izay ataony Efrata amin'ny satana dia nirandreo olona fito ireo na nodratany an'ilay fanakena izay ny anton'ilay boky mainty dia fomba hoana no amin'ny antsika an'io satria ny tenany Efrata no hita fika izao Efrata zany za raha mivatana dia fantatro fa tsy haninona ihany koa ireo ka velao ireo diorako aloha ilay boky mainty izay ny fanakeny tamin'ny satana io e andraso e tia izao ilay boky ary avelao amin'izay ho dorako fa aloza iny ny ty tena mivoaka bibilava be dia be mivata tena ny Efrata hatramin'ny masony roa ny sofiny ny orony ary tia mivoaka ny vavany azy to misy lohany fito to misy endriny sala amin'ny olona aiza ary Fatima amin'izao say fa mivoaka tao dia tsy reko ary tsy hitako tsony Fatima aiza ianao e mbola ve ianao valio aho Fatima olona efa maty ve le tsy saina ty dia mbola malelona aina maty elahany io fa mba mianatra ny manandranandran-doza maty ko amin'izay elahy tena tsy maty entsony amasina voatapina daholona ny vavako na ny masoko ny sofiko ny oriko ay mo tsy ny aho voatapina fa neny Efrata
Ary ratsy potika mihitsy ty vatantenany Efrata ty no androany tsy tafavoaka tsony ahy e. Tadefitra tsy misy manako resin'le devolay io eo. Ary mivoaka hinana mihitsy ange izany bibilava izany. 7 ny lohany. Voasoma tsara le bibilava ary letika ao anatiny ihany koa le izy a. Io fatorana. Ary tontsangany indray aninona? Komisera, misy ifandraisana io vatapato mainty io sy ty vatantenany Efrata ty. Zany. Ko satria efa ety an-tanany ny boky mainty fifanekeny tamin'ny Satana dia hodoroko ty omay. Ary anjaranao ny sisa fa hivoaka tato satria efa rava ny fanahiny aiziny. Dia hody any amin'ny ray aho ary tsy very mitsony mandrakizay. Tandremo miady tsara ny finoana ary tanterao mandra-pialanao ety an-tany. Veloma. Fatima! Veloma ary Fatima. Ary misaotra betsaka tamin'ny fiara-miasa. Lasa zany Fatima. Saika tsy levon'le boky. Ary to miara-mirehitra le vata mainty sy le vatantenany Efrata. Maya tena very zany ho fanahiko fa tsy andray anany any paradisa. Ezavena ny afo be ko aza andray anaty za rehefa navita ratsy. Velome Maya. Aleo iala teto fa tao ivodany zany lavabato zany. Sy fa miosaka daholo ny sisy. Raha tsy mivoaka malady tato aho dia faty ato. Zay, saika raha tsy ny marina. Tena potika ary levona tanteraka. Ary mino. Ary to voalavo kely lasa mitsoka. Efrata indray zany zao iny. Iny fa lasa mitsoka. Efrata indray zao iny. Efrata! Frata mainty Satana. Dia penny Clémentine Sylvia. Ireo nanomeana ny tantara. Atilgay eo, Erasman, Rajo, Oby, Vola, Anja ary ny mpanoratra. Nandray feo sy nana totosa Hermanina Raherinarivo.